atahorako ty maneran-tany ty zaho tena nandrena vavo sakanazo ambana tamin'ny antsiny angady de tsy tiako mijaly mihitsy ary tena maharitra mihitsy satria ambany lalàna nareo samboly lalàna tsy fantatrareo nga zany reo sararavala manana raha vatomanga zao efa nierana io ara nefa nampiraony am'izao ry sararavala manana zao e raha mahazo ny poniny andrena voavo ity dia manamarina ny resaka izay averimberinay matetika eto fa ny malagasy dia manofa ny Madagasikara fa tsy tompony mandoa vola ny malagasy mipetraka ho atandrazany averiko matetika fa io tany ipetrahanao anamboaranao trano io ipetrahan'ny razambenao hatr'izay io amin'ny fotoana ahafantarany fanjakana na olona manamboninahitra na olona mahafantatra olona ao amin'ny fitondrana hoe misy harena kibony tany amin'io tany io na io tany nolovainao tamin'ny razambenao na io tany novidinao dia tsy maintsy miala teo ianao esorina teo ianao ampitahoriny ianao orihoroiny ianao alain'izy ireo aminao amin'ny zafinao io tany io avy eo ity toerana iray ity andriana voavo fokotany Ambohimanatra tia misetra olana toy izany hatramin'ny taona 2027 no efa nanomboka ny disadisa teo amin'ny ponina andriana voavo fokotany Ambohimanatra commune Ambatondrazaka distriktan'ny Miarimanarivo ao amin'ny faritra Itasy tany mirefy 520 hektara no fototry ny olana fokon'olona njatony tanatin'ny trano enamborobolo tafo no nenany fianakavianampolo no voailika tamin'ny toerana nonenany nanomboka ny volana martsa 2024 avy amin'ny fanatanterahana ny didy laharana 4 tamin'ny 1 oktobra 2024 natria ny ivaditany sy ny manam-pahefana ity raharaha ny andrena voavo ity dia nahavoatontonona anarana mpandraharaha azy manamboninahitra iray dia Raravalmanana na koa Mamyravatomanga izay araka ny heno azy fantatra dia misy volamena ty toerana ity ka mety ho avy amin'izany no antony nandroahana ireo ponina tao nanao fanadihadiana mikasika izany mpanao gazetinay ratsy dia ratsy ny lalana sady alavitra ny tanan-dehibe ihany koa fa tsy maintsy natao izany amin'ny fitadiavana vaovao maro-potitra amin'ny ambangivangina ary ny zavatra zay niantra taminareo na nahazo zavatra niantra taminay tamin'ny farany février nakaty dia nisy mpona fanjakana tonga nandefa ny taninay alarobia io dia alakamisy azoma izy nandrindra ny tranonay rehefa nandrindra ny tranonay izy dia teo indray asabotsy alady dia alasinainy alasinainy ely indray nanazera le tranonay manontolo dia ny tranonay teo enina amby roapolo trano iny teo enina loam-pianakaviana iny tamin'io tanàna io dia io trano io zany narodana dia zay nasesiny nakaty rehefa sesiny nakaty dia zao ny zava-misy tamin'io zany trano kinofona tamin'ny février zao fa toa vovangena kely tony rony ty atao miato zay miavaria vao tamin'ny février reny no volona zany dia zay zany zavatra nisy asa zavatra seho eto Antsofody zay tompo dia mijaly mihitsy ary tena maharitra mihitsy satria na ny ankizy ara tena mijaly mihitsy ny ray aman-dreniny teto misy ray loam-pianakaviana ankiray maty dia ny zaza teraka teto atao efatra angambo izay niteraka tamin'ny tanàna anaty bozaka ohatry zao fa reny trandreo vao nataon'ireny fa zay zany zavatra nisy teto dia tena mijaly mihitsy dia ny tianay eo atao zany dia mba mijery amin'ny foto mihitsy mpanao fanjakana amin'izao zavatra misy zao zavatra misy zao zay zany mba zavatra fantatro rehefa disotra be fa ahoana le nahatonga anareo hoe nesorina teo afrina ny fampetrahanareo teo mipetrahanay teo fa amantaona mihitsy satria za zao fa 7-7 taona zao tamin'ny 2025 niteraka teo ianao niteraka teo anteraka ary teo mihitsy natsarosaina anaka ary tramin'izay sy niala teo mihitsy nandeha mandeha fa dia teo io tana hoe andrena voavo izy zay olona nanao azy iza le olona mibodo an'le faraka le olona mibodo azy raha Samson Alfred izy io olona teo an-tanàna ihany olona tsy teo fa tena mamanatra io nipetraka dia fa niala teo mipetraka dia fihinanaketo sy passeport no filany teto tsinitsiny fa tonga dia nandrava le trano rehetrarehetra izy dia trano le zanaka azy zany no tsy ndravany fiatrahany manana taratasy ve izy sy taratasy nasiona zany misy anankiray ary fa ahoana natonga azy hoe sa nandrokanareo teo amin'le tanàna sa satria niaraka ny gendarme izy miaraka ny aussi zay zany no nandroany teo roanay dia lasa nakaty dia lefa anay manontolo hatramin'ny vary hatramin'ny mangazo tsaramaso katsaka vanjobory hatramin'ny azo fihinam-bo dia tsisy nindraisitra mihitsy dia ray ary fa tonga dia mibodony daoly zavatra manontolo maro
zavatra mantony maro dia ireo olona tsy mitondra mihitsy zaka azy ny akanjo ny aly misy koa ny ohatry ny resaka eno hoe nidorona ny trano dia nidorona koa le tafanitsy zany ohatry ny akanjo ao 12 metatra dia eny saka misy valiny ela be tafanitsy dia ireo tonga dia ndravana ireo dia le al'le zanako koa ndravana trano anako trano efatra zany ndravana le tafanitsy dia le tafabosaka rehefa vavoaka ny entana dia midorany afaka manamarina ve raha aman-dreny androany hoe le volamena misy eo amin'le tany mety mahatonga le fibodonana n'le tany ankera volamena mahatonga satria lavaka be dinika izy ireny dia le zay avy any tsisy mahazo mateo antsony mihitsy satria raha ny miantso be dia misy olona manafika manko miady volamena avelany dia koa ny resaka eno hoe misy olona ambony ambadika zao ana zao ianareo fa zany eno hoe misy olona ambony zany resara Ravalomanana zany no dia zany manena Ravato manga moa ty fa sady tsy ny tena fa tsy mahalala Ahoana nahafantarana izay anaran'olo zany tonon'olona taminareo sa tonga teto aminareo tsy tonga teto izy fa tonon'olona taminareo fa tsy teto izy izy olona nonona ny anarany io ny raha Samson namparoana eto hoe Ravalomanana nampiroana eto hoe tsy makaizy io na vazana gasy fa zay tsy matahotra an'io fa lisany lamana fotsy amin'io idinisany io zany natondra Samson dia samyrery zany aloloha teo aloloha teo dia menakavy 20 zao niala teo miaraka amin'ankizy dia miparitaka toetra efa fanaon'ireo olona manana ny maizy azy na mahafantatra olona ity toetra vakanankeriny ity ny manao tsindry mampiasa ny herim-pamoretana dia efa matetika vitrany arak'izany dia voaroka teo amin'ny tany ny aretim-ponina ireto ny fananany ray manontolo voaroba niaraka tamin'izay ihany koa 20 tafo arak'izany ny narodana voaroba hatramin'ny fananan'izy ireo fa tena miatso vonjy izahay menakavy satria ny antony toko vonjy aminareo ny fijalianay nanombona tamin'ny taona 1985 nanombona ny adinay ka rehefa nanombona ny adinay dia nanana fandresena izahay ao ny taratasy nandresenay tamin'ny 4 ary ny finosiny zany rehetrarehetra zany dia ny Evindalo zao vaivavy zao ny Evindalo indraiky 10 tapitra na ombona iny ka efa nojariana ihany reo tanyreo nefa zay nietraketraka dia ny ny fananana tapitra vadiky maty ny dalo zay ny tao anatiny io ka rehefa tatio arena indray nanombona tamin'ny 14 nanombona indray ty raha Samson na Alfred niady taminay dia rehefa nandresy izahay nidina tety fotony ny filohan'ny fitsarana tao Miarinarivo atao hoe Serge président Serge dia nanana nitondra fandresena izahay ary nanananay didim-pitsarana mihitsy zany ary nahavitanay grosy tamin'ny 2012 valo ny fitsarana dia nandresy vadika kely indray mandeha tsy nanao cour d'appel raha Samson io na ny kely ary tsy niakatra teny Antananarivo fa tao ihany nahodikodigna resindray ony dia tsy hitanay intsony zay natao fa mbola nanao référence indray zay tompoko niakatra teny Anosy anefa tsy nanina fa dia nyteo ihany navoaka io foana ny didy hoentiny eto aminay tamin'ny 2014 ka rehefa niakatra nisy androkanay tamin'ny taona tsy tadidiko izay tamin'ny 20 sasany alina izy no miakatra mety ve tompoko eo anatrehan'ny fanjakana raha ohatra ka ise sy ny zandarma miakatra amin'ny andro alina dia namohanay menakavy hoe resy ianareo tokony amin'ny andro atoandro ianareo le rehetra amin'izany fotoana zany zahay menakavy naorony daholo rehefa mety zanako sy zafika dia teo akaiky ny zandarma sy ny osisy tamin'izany fotoana zany amin'izao fotoana zao indray nefany io ny lamandinanay tompoko 5 alina sy 4 sy 3 tapitrisy mba dinio anareo fanjakana raha mba mandeha amin'ny rary ny didy mandeha amin'ny didy fa raha mba resy ampilaminana aloha sy ny resy ampitsara fahamarinana zay tsy ny olana eto dia tsy fandrobana fanalala fotsiny ihany na koa fitaliana ara-batana fotsiny no misy fa mipetraka eto
ny fijaliana ratsaina na ny trauma psikolojika satria ireo olona izay miala tanapolo indrindra ireo zaza izay miaina izany fijaliana ara-psikolojika izany dia ho sarotra amin'ireo zaza ireo ny hoaviny satria ireo herisetra ambava na ara-fietsika izay hitany masony izay miatra teo alohany dia mijanona ao an-tsainy ary mahatonga mihitsiny aza aretina ara-pizebo na blessure émotionnelle izay mijanona ao an-tsaina sy ao am-po ary manaraka ny taranaka faramandimby. Faly io ny sakana anandray zao androany de iny angady be iny zany nakany tombohany anaty eo de lasa miverina satria za manajaly le lalàna de miverina de nodina tarehy ambadika tery zay vao tonga taty amin'ny trano eto aty. Ianao rery ve nitratra an'izany sa iza? Anakoroa e. Nareo rehetrarehetra eto amin'ny tanàna eto mihitsy ve rehetra za de dalora. Rehetra zay mandeha eo zany de za mbola tsy nafantatra izy de za mandeha nefa lalana fandehanako isan'andro. Manoloana izay fijaliana ratsaina zay dia saika nivadika fifamaliana ny fifanazavana teo amin'ny poniny eto amin'ny toerana andriana voavo ity sy ireo tiadina. Si atopoko. Reo voaingana tonga teto. Reo voaingana reo tonga teto. Rinanao vanay volamendry iny trano dadabeanay teto. Reo voaingana namorona teto amin'ity tanàna ity. Dadabe nataony gendarme raha ndefina noentin'ilay olona misy esika raha zany de mirefy 520 hektara le tany nasiana piquet. Nisy ve zay? Ndrefindray aloha tsy fantatro toko. Fa nisy ve le piquet? Ny piquet aloha nisy. De nisy koa ve aritanareo ve amarinareo hoe nisy tao anatin'le tany natao piquet na tazana vokatra natao. Ianao ohatra ny tonga de paraport be anao tonga de magnana hoe no tazana le vokatra. Ny tena ho tenenina ao anatin'ilay izy. Le vokatra misy ve ny taratasy tany azonareo. Aleo ny tompony andraikitra no anananareo fa zay mo tsy eto izy wa. Efa hitanareo ka fa tsy hoe solitena io ohatrany hoe fampiroronantsika eto amin'ny tanàna. Tsy eto tonga iaino anareo zahay. Hitanareo eto amin'ny tanàna. Hitanao ny mpanao gazety tsy mihaino feo an-dakiloha tokana fa mihaino ny andaniny sy ny akila. Zay le izy. Eny tompoko. Dawa. Tsy resaka hoe atany dirako ty Eny tompoko. fa resaka mahazay fokon'olona anay hoe eto Andrena Vavo. Misy vaovao ianinay hoe foana tanàna Andrena Vavo. Mety ho efa tsy dia manana fatokisana olona intsony ireto mponina ireto noho ireo karazan'olona maro tonga eo anoloan'izy ireo izay milaza fa manam-pahefana manam-boninahitra izay mampihorohoro azy ireo ka na tonga ireto mponina Andriana Voavo maro tahitaitra. Neratany ty za solitena Andrena Voavo foana olo tanàna Andrena Voavo tompoko. Zay tsy miditra ny ady tany papataro tsara eo tsara zay feo zay raha mio ary zany tsy miditra ny ady tany Andrena Voavo raha be vazaha Josephine zay Andrena Voavo. Misy tanàna reo be de be hitanareo mpanao gazety tarafy tsara tsy mirotana. Zay tsy niady tamin'ny Stéphane tsy niady tamin'ny Samson mazava be vazaha fa mandeha vaovao hoe foana tanàna Andrena Voavo mifidy andromaso oi. Misy mpitondra mamaly hoe tsy mandeha ny andromaso roa fanjakana. Reo fanjakana reo nandroaka ny andromasonay de aiza ny andromasonay tompo avoy maneran-tany zany. Zay mba ty andromaso eto Andrena Voavo ny andromaso ny andromaso taloha iza nandroaka le taloha apetraka amin'ny anareo fanjakana zay fantany zay. Zay fokon'olona tena Andrena Voavo tsy nandroaka ndrakotondrisina Stéphane reo izy reo. Manazavana reo mijoroa raha Andrena Voavo nandroaka anao. Fanjakana nandroaka azy teo tompoko de mba hoe anao passeport andeha. Reo vatandareo manana etaitazava matahotra. Andeha passeport aiza ary nisy ny amin'ny andromasonay zay lalàna ty ambavohatra aiza izy normal ve zany tsisy de andeha fotsiny any sanatry tratrany aiza passeport la inona teny enkeo ry zareo mpanao gazety inona mo oviny zay tranga zay no seho le hoe filazana hoe foana ny tanàna ny Andriana Voavo efa enina nisy taratasy nandeha naenony an'izay nandeha sonoy apokon'olona teto reo fokon'olona manontany ianao laviny zala le taratasy sony be ry ambony reo tsisy andromaso fa ny andromaso taloha ihany tenenina fotsiny hoe nandefa taratasy ny fokon'olona Andrena Voavo de lavina misy sony be any délégué tanina zavaina fokon'olona hoe tsy ekena ny fifidiananareo fokon'olona Andrena Voavo aloha fa ny andromaso taloha ihany zay sony ihany zay fotsiny fantako fa ny ankoatra zay tsisy ridira afaka zay tompo satria oentinareo le sary oentinareo le sary de mipari reo rehetrarehetra tazanareo reo mako reo samy milaza fitarainana saika mitovitovy daholo ireto mponina ao amin'ny distrikty Andriana Voavo ireto fokotany Ambohimanatra na commune Ambatomanjaka distrikty Miarinarivo ity manoloana ny zava-misy ny ainan'izy ireo. Io na mandinanay
5 alina sy 4 hetsy 3 tapitrisa ariary. Inona moa tompoko no meko tsolo? Tsy mba vary ny raisiny, tsy sondro ny raisiny, tsy vomanga ny raisiny, fa tena ozongozony tena ko sisa diala tao. Na vary hoaniko ara mangidy miankina amin'ny zanako amin'izao fotoana izao. Eto anatrehanareo mitaraina mitalao amin'izany hevitra tsy mety zany. Ary efa olona dia ampiraoraony amin'izao na madamy lemerana io ara nefa nampiraony amin'izao ry Sarara Valomanana zao Ary ireo zanako rehetrarehetra ireo ka zay zavatra zay fa raha manana didy mpitsarana anaky 3 fandresena ihany dia afaka manazava tsara nareo ary afaka manaraka ny hoe tia nandeha amin'ny rariny, tia nandeha amin'ny hitsiny, fa ny anazy tompoko nandresena anay tamin'io 2014 io tsy mba niakatra teny amin'ny cour d'appel io fa nahodina ohatran'ny kodiaran-tsarety tao amin'ny Antananarivo ihany. Araka ny hitantsika dia misafiritaka tanteraka ny mponina noho ny fampiorona mahazo azy ireo verizoma olombelona izy ireo na dia nandresy teny amin'ny fitsarana aza dia milaza izy ireo fa mitikodina fotsiny ihany dosie fa tsy lasa lavitra akory. Dia rehefa nandeha moa zaho maly fa misy fianakavianay amin'ny Andrena Voavo dia voasakanary voambana tamin'ny Antsy ny Angady dia tsy tiako moa miady ary ny herikio tsy mitovy ary zay koa tsisy lahita raha ifamono zay mirahalahy moa tsy lalam-panjakana koa ilay ifamono ankeriny dia miempotra dia miverina lalakafa mihitsy nizorako fa ilay lalana tokony zorako isan'andro ny sakanany dia tsy afaky ny anohitra azy afa tonga dia lasa nanaja tena dia miverina dia nivalalana. Ary nareo mpanao-panjakana dia tonga takehitriny dia mbola tsy mitsahatra mihitsy no mitaraina ny zavatra mahazo anay fa amin'ny fandrahonana dia na ambava hoentin'ny olona na kitsorano amasoamaso zao dia tsy mijanona mihitsy fa ny tena fandrahony anany moa hatramin'izao dia mbola tsy mijanona hatramin'izao no hoe mametraka fanontaniana izy ny hoe raha misy mpanao fanjakana dia io mihitsy ny fanontaniana apetrany hoe ambany lalàna nareo sa ambony lalàna tsy fantatrareo nga zany ireo Sarara Valomanana ona ny mbola miampy an'izao resa Ravatomanga zao. Efa nisy ve mpitondra fanjakana na manam-pahefana nandrahoana anareo mivantana? Izy ihany tompoko tsy mbola nisy aloha mpanao fanjakana fa ny gendarme zany na misy ara dia mijorojoro sy manana fotony izy fa tsy samandrahoana anay fa izy ihany. Izy ny tena mamoaka ny vavisy ireo rahalahany ireo. Mitikodina fotsiny eo amin'ny dosie fa tsy lasa lavitra. Tratrany tsindry maro samihafa dia tsy afa manoatra ny vahoaka. Efa tonga teny amin'ny Andriamatoa Filoha Mikael Andrianirina izy ireo nitaraina ary miandratra valy mahafapo satria ny trano isitrihana rodana, ny volo hoanina voaroba, ny omby nompiana lasa ny dahalo. Tetỳ amin'ny toerana sy nandrodanana ny tanàna anay dia nanontany mihitsy anisy kolonelina tonga tompoko kolonelina moa nisy fa tsy fahalalana matambanivohitra moa dia zay lazainy dia arahanay hoe za kolonelina mihitsy tonga ety ozy dia nitaraina any hoe fa izavy ny olona asesinareo sy azeranareo tanàna dia nanazava tao anatin'ilay taratasy teo amasy le kolonelina dia nitenenina ihany fa hoe Rakotondrina Stefanina sy Rakotomalala sy Rasoazanamary Josephine reo ihany ny tokony hiala sy nasesy tamin'ny tanàna ary hoe ho azeran'ny tanàna kanefa zay rehetrarehetra zay tarika re manontolo dia ahita sarany nareo rehefa tonga any hoe firy tokoa ny tafin'ny anjera teto fa reo olona 3 voalaza reo tao anatin'ilay taratasy ihany ve dia zay ny etapoko tompoko dia mba jereo akaiky ary azy atao elany atao hoe mba famonjenareo anay raha misy ny sosokevitra fa tena mijaly zay ary sady nono zay mangatseka zay na marary ary volakana fanafody dia tsy mahita fa ikarama ny tena fa lehibe ny fambolena anay tsy misy ny diaviny tongotra aza zany vondrahoany zany raha vao mandeha ento any amin'ny filoham-pirenena vaovao any mba hiadam-pinahitra tao. Assureko ny tenako tsy valana eo amin'ny arabe misy moto aty amin'ny lalana. Confrontement entre deux éléments de gendarmerie.